lalana vita otrany tamboho gasy. Etsika amin'ny pianatra mpira. Allô? Misy zany reo vokatry ny rano miakatra dia misy trano tena maromaro nefa difotra mba tsy ilazana hoe izy rehetrarehetra dia manavitra aina moa zany zao no tena atao hoe rano miorina ao anatina fefoloa misy eo amin'ny 20 kilometatra eo ny halavan'io fefoloa misy trano io dibo-drano tena hoe tsy maintsy évacuer io zany le olona. Servamajor Bengita miakatra ao amin'izay. Dia ianao no mitady. Valy zay. I Bengita. Sy vrai ity zao a. Mety amin'ny voalohany L'évacuation nanomboka tamin'ny telo sasany teo. Nanomboka ny évacuation. Ny rano aloha miakatra foana le rano e. Zay ny zavatra hita miakatra kely amina centimètre le izy a. Fa ataontsika hoe pic ny androany a. Fa midina tsikelikely io. Isole non che hai che soffer che l'uomo cammino te te ora di ora che Izao mitrango zao dia tamin'ny valo sy roa arivo nisy ohatran'izao dia miverina indray ty taona 2020 ity. Isa-taona misy foana ny ataontsika hoe tondradrano fa rehefa tena ohatran'izao zany phénomène izy rehefa ohatr'izao. Misy toerana anaky telo moa zany andefasana azy eto amin'ny commune Ampitatafika, Ampitatafika vaovao amintsika miresaka zao misy 173 sinistré dia any amin'ny EVP Anatsimbohatra en attente dia ny kady lalana en attente fa kosany nalefa eny Fenoriva eny Benasandratra nanaiky ny fiara-miasa Masera dia eny efa mandray 40 amintsika miresaka zao ny sinistré zany. Mahatonga le olona ela vao mivoaka ihany koa satria matahotra an'le halatra izy amin'le entana. Satria raha vao mivoaka ry zareo dia mamatana trano foana zay efa nisy foana zay. Dia zay mahatonga le hoe tena dernière minute mihitsy le olona zay izy vao mety miala ny tranony no le halatra zay tsy fandrimpahalemana zany mahatonga an'izay. Misy ankiwa amepepea Ampitatafika vaovao. Ufamzero tsikarema dia fa misy vedeta